Araba topoko lafinaritra topoko vavy manasanao anaraka ny fampalalamba vao amin'ny malagasy eto fahita lavitra Mat TV ny fiafaranan'ilay fiaonana tampony eo amin'ny États-Unis sy Afrika tamin'ity androandroany ity isany hoentina amintsika izany eo ihany koa ny sehatry ny politika ny toeran'ny vondrona mapara ao anatin'ny toedra raha misy ankehitriny ny sehatry ny fampianarana ambony ny fanokevitra nentin'ny ministra tompona andraikitra manoloana ny hetsiky ny mpianatra tany Mahajanga tontolo politika aloha ny farana androany niatrikasa entina anomanana ny fametrahana ilay rafitra mahakasika ny fifidianana eto Madagasikara na ny OGE nafataratsika azy nokarakarain'ny vomera maleotena amsana ny fifidianana ny Cenit mo izany atrikasa lehibe izany nisy ihany koa ny toromarika napetraka tamin'ny filazalazana ny mahakasika ny fikirakarana ny fifidianana communal izay mbola miandry antsika eto Madagasikara. Marc Antoine no mitondra ny andindiny vaovao tsirakotorson kosa naka ny sary. Ny fahaleovantena ara-bola sy ara-drafitra ny fikarakarana fifidianana zay raha atao bango tokana ny toromarika mivoaka tao anatin'ny atrikasa nentina nandiniana ny fametrahana ny rafitra mikarakara ny fifidianana na ny OGE. Nandritra ny firesahany tampanao gazety dia nanambara Andriamatoa sy Akasangare manampahaizana manokana momba ny fifidianana fa ilaina ny fahaleovantena ny rafitra mikarakara ny fifidianana ary nanamafy ihany koa izy fa ilaina ny fitazomana ny lesona naomby nandritra ny fifidianana izay nisesy teto Madagasikara raha tsy hiteny afa-tsy ny tamin'ny taona 2014 iny. Ho Andriamatoa Beatrice Atala filohan'ny vaomera maleotena amsana ny fifidianana na ny Cenit dia niompana indrindra amin'ny fomba fandrafetana izany rafitra ikarakarana fifidianana izany ny tenany mbola betsaka hoy izy ny asa miandry. Ny fipetraky ny rafitra zany ny zavatra nydiniany Cenit na nijara commission anankitelo moa izay rehefa avy eo fa talohan'izay ny fizarana commission zay zany dia nojerevany Cenit aloha hoe ohatran'iza ny fifidianana natao teto amintsika nandritra ny hatramin'ny 1960 hatramin'izao androany zao inona ny teboka malemy sy mafy ary inona ny teboka azo raisina tanatin'izay fifidianana mikarakaraina hatramin'ny 1960 izay. Dia rehefa avy eo moa zany nojerena koa ny any ivelany ny amin'ny pays miteny frantsay ny any pays miteny anglisy ahoana koa ny endry zareo ary dia rehefa avy eo moa zany ny Cenit nizara hoe inona aloha ny andraikitra hosahaniny izay structure zay ary ahoana ny fomba ifandraisany amin'ireo partie prenante ny mpanao politika ny candidat ny exécutif sy ny parlementaire ary ahoana indray ny composition sy ny fonctionnement dia izay no nijerena teto hoe ho atao permanent ve izay commission izay sa ho atao par session ho ahena nisany satria mety andany vola be loatra na anahirana antsika raha ohatra ka be dia be loatra koa iza no andrafitra azy ny mpanao politika ny société civile ny administration ahoana izay zany no nijerena ary izay no entina eo amin'ny mpanao politika no andiniantsika azy ary andaniana azy ny raha ny momba ny fikarakarana fifidianana communaly dia mananeviny ankora Matoa Beatrice Atala. Ty zany dia hevitro manokana mba sy siny lay zavatra nanahirana toy izay niainana tamin'ny transition izay satria izay indrindra no nivelabelarina tao androany hoe itsika nge azadiny tamin'ny transition no ny amehana ary no ny antony maro isan-karazany izay sy fanomezana tsiny dia natao talohan'ny code électoral ny lalàna ny feny Cenit alors que ny lalàna momba ny Cenit no miprevoir ny fametrahana an'izany ny code électoral no mamaritra ny fametrahana an'izany Cenit izany dia izy androany hoe tsy aloha ve jerevana aloha ny lalàna momba ny décentralisation io zay vao mandrafitra le fifidianana ny communal satria raha ohatra ka anao fifidianana communal indray itsika nefa ny rafitra mamatotra sy ny asa ataon'izany mera izany zany dia tsy fantatra akory na ny critère ametrahana an'izany commune izany dia tsy fantatra akory io ilay nilazaiko foana hoe efa ela angamba no laza foana hoe mba hajerevo reny lalàna momba ny décentralisation io efa tamin'ny 1990 efa tsy manaraka ny zava-misy tsony. Mariana fa ity rafitra ikarakara fifidianana ity no heverina isolo ny asa tanterahan'ny vamoera maleotena amsana ny fifidianana ho an'ny tetezamita ankehitriny.